Vaovao eo anivon'ny orinasa kosa indray izy ity ny fikambanana marimarina koa ny Rotary Mahamasina izay ikarakara hazakazaka sady fialamboly ny fanentanana ara-pahasalamana izy ity izay hotanterahana ihany koa amin'ny faran'ny herinandro izao. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Rotary Mahamasina mikasika ny ifositry ny faninanana. Ny ataon'ny Rotary Mahamasina zany isa-taona dia manao hazakazaka manodidina n'Antananarivo miala eo amin'ny Jesosy mamonjy Akorondrano dia tonga eto Mahamasina. Mizara roa zany io hazakazaka io 9 kilometatra sy 12 kilometatra. Ny antony anaovan'ny Rotary an'io dia amorina ny mponina mba hiazakazaka amina thème anankiray. Tamin'ny herintaona ny thème dia ny hazakazaka mba anafanana ny polio. Amin'izao fotoana izao tsisy polio intsony eto Madagasikara dia novaina le thème amin'ity taona ity mihazakazaka ho an'ny fanabeazana. Dia manasa ny mponina Antananarivo zany tonga hiazakazaka hiaraka aminay amin'ny lahady 17 avril amin'ny 7 ora maraina eo manomboka eo amin'ny Jesosy mamonjy eo Akorondrano. Ny vola azonay amin'io dia ahafahan'ny enfant défavorisé, enfant de la rue zany mianatra jusqu'à CEPE. Zany amin'izao fotoana izao zany zay efa mifinancer classe 7 classes de 30 élèves à 210 élèves zany ahafahan'ireo mpianatra io mahazo ny CEPE. Zany hoe ny olon-rehetra zany na ny manan-kara-pilalaovana na ny tsy manana afaka mandray anjara daholo. Mazava ho azy ny manana manana ny licencié moa zany dia ny eritreriny dia ny aresy. Dia misy loka zany ho an'ny mpandresy ny tsy manana karatra kosa ka tayanao dia na mandeha tongotra ary izy marsha ozy ny vazaha dia afaka manao koa. Ny important zany amin'io dia le olona io ny point d'union antsika zany hoe hazakazaka karakarain'ny Rotarien sy ny fédération isa-taona anasoavana ny firenena.